Zay ny makasika an'iny fa feno folo am'zato taona amin'ity taona 2024 ity ny nisy ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club. Misy indrindra ny hetsika ho tanterahany fikambanana entina Anna Maria na izany. Dimy isanjato malagasy, izany hoe olona eo amin'ny ray faingo iray tapitrisany manana olana ara-pahenona. Entina nampiana indrindra ny olona manana olana amin'ny fitaovam-pianenona dia isy ny hetsika fizarana fitaovana solom-pianenona tanterahany Rotary Club. Hetsika izay rahan'ny Rotary Club valo ary tafiditra amin'ny fankalazana ny 10 taona nisian'ny Rotary Club. Marina etona fa efa andiany fahatelo zany io hetsika taona io efa nanomboka tamin'ny taona 14 zany le izy natomboka ka hatramin'izao zany efa olona mihoatra ny 9 no nahazo tombontsoa nahazo an'le fitaovana ara-pahenona avy aty amin'ny Rotary sy izay miara-miasa aminazy moa zany dia ny Starkey Urine Foundation izay fikambanana mpanao asa soa amerikana malaza eran-tany izy io ary ny zavatra azo marihana amin'izany dia anisan'ny tsara vitana zany ny vahoaka malagasy satria tsy ny tany rehetrarehetra koa no anaovany an'io fa kosa anisan'ny mba tsongaina atao anatin'ny maro zany tsika malagasy. Ny zavatra tiana ho tenenina zany dia hoe zaraina mamaim-poana io fitaovana io kanefany alohan'izay dia le hetsika entina Anna Maria ny rehefa 10 taona ny Rotary International zany dia mbola hetsika fangalana lasitra zany hoe fijerevana ny olona zany dia alaina lasitra zareo sofina ao aorianan'izay zany vao misy ny fizarana an'le izy maimaim-poana. Ny anampin'ny mpiarabelona ny tanjona ho an'ny Rotary Club nisongadina indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny DLC Anosy izay nitanterahan'ny mpikambana amin'ny Rotary Club valo manatanteraka ny hetsika fanampiana ny lalo-dalovana sy ny olona manana olana ara-pahenona.